GBet Elma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous présente Ni Vava. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Tsy manana finiavana ihary ny harem-pirenena mpitondra fanjakana amin'izao fotoana hoy ireo mpamakafaka ara-politika eo anatrehany tsy fahitana ny manina mahakasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko ny fandimby teto amin'ny firenena. Mbola isan'ny fandaminana apetraka mahakasika ny sefokotany ho minisitra tompona andraikitra Androany manoloana ny disadisa sy ny fitakiana samihafa eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Tokony fototra amin'ireo antotanisa sy antotan-kevitra mianga eny fotony ireo foto-drafitrasa pampandrosoana apetraka eto amin'ny firenena amala ny filany vahoaka tsy arak'izay ankilan'ny zava-misy indraindray hoy ny teo anivony Istat. Lehilahy iray Iazo Anosibe no sary mpitandro ny filaminana niaraka tamina rongony fitokolao taorian'ny antso nataon'olona tsara sitrapo. Ny rongony sy ny zava-madomela izay efa miparitaka ao Anosibe. Maresaka iraisan'ny pirenena miantso ny any endrena manapaizana manoka ny Donald Trump taorian'ny fisavana nataony trano fonenany tao Mar-a-Lago Floride. Ity manapaizana ity izay anao ny fanadiadiana mahakasika ireo antota taratasy tratra ny FBI taorian'ny fisavana. Ny antsiprian'izay. Migadona ny amin'ny valora finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga sofo ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity ala ity. Atenina ny arahaba ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mahakasika ny tohin'ireo raharaham-pirenena harem-pirenena tafapirotsaka ny firenena antsokosoko no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Tsy manana finiavana ihary ny harem-pirenena mpitondra fanjakana amin'izao fotoana hoy ireo mpamakafaka ara-politika eo anatrehany fahitana ny marina mahakasika ny raharaha fanondrana volamena antsokosoko ny fandimby teto amin'ny firenena lasa veriverezana amin'ny zavatra fa ny saim-bahoaka anadonoana ireo raha mafapana nisy toy ny fanaovana tantely afadrakotra sy ny fahaverezana arena maro tsy voatanisa. Henri Florian. Vola amina miliara maro no very anjavony vokatry ny fanondranana antsokosoko ny volamena avy eto amintsika makany ivelany. Tsy hita mazava ny tohiny fanadiadiana atreto. Efa miroso ny fanadiadiana rehetra io atrano no valinteny heno raha anontaniana ireo tompon'andraikitra voakasika rehefa misy ny fotoana iaonan'izy ireo amin'ny mpanao gazety. Raha fanondranana volamena maromaro no tsy hita mazava ny tohiny hatramin'izao. Tsy laza fa tsy ilay 3.75 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo ny taona 2024. Eo ihany koa ilay volamena 7.70 kilao sarona tatsy amin'Nosy Comore. Santionany ihany izany notanisaina izany fa maro no efa tsy tsarony ny vahoaka malagasy intsony sy hodina ho adino mba tsy hitohizany fanadiadiana. Mampametra-panontaniana ny zava-misy ankehitriny hoy ireo mpamakafaka ara-politika. Aza veriverezana ny vahoaka malagasy satria tena fa divitra ny farantsana izy dia adinona na le chiffre zao mety efa adinona nge hoe 4 kilao moa le tatsy Seychelles dia 4 kilao moa le tatsy Comore mety efa adinona nge zany adino malagasy satria ezana ny mameriveren'ilay izy ka za manokana moa efa ela no ny tena tsy manana fanantenana mitontona amin'izao fotoana zao raha mahakasika an'izany satria averiko fotsiny zao raha mahakasika volamena ny resantsika fepetranapetriky ny tahirim-bola raisam-pirenena io mba anisan'ny afahantsika ihany koa misitraka ny fiarah-miasa amin'izareo dia nanaikitsika nanao an'izay engagement zay fa tamin'ny 21 juillet 2021 raha tsy diso ny daty dia zay ny deadline napetrakantsika fa hosokafana amin'izay ny exportation légale ny volamena
Hatramin'izao tsika efa mihoatra koa ny juillet 2022 zany hoe efa ray taona teoriana aza volana otsika zao tsy mbola misokatra le exportation na volamena. De hoy zareo manana finiavana zao fitondrana zao fampahantrana ny malagasy ny tena taretana zareo champion amin'izany izy. Tsy azo eritreretina fa ekipa avy aty ivelan'ny fitondrana no mahatafavoaka ireny volamena ntsokosoko ireny raha ny fanazavana hatrany fa tsy maintsy ireo ekipa ao anatiny ihany. Satria nisan'ny mahatonga ny olona tsy ho liana amin'ny politika le filalaovana n'le raharaham-pirenena zany sy ny tsy fanomezana amin'ny vaovao maro. Ny zavatra fantatro ny zavatra hitako aloha hatreto de hoe miady mafy reo nampindram-pahefana hanavitra n'ilay olona zay nanao an'ilay fanondranana satria ny fitsarana mbola tsy vita any Afrique du Sud mitady ny fomba zareo ampodiana an'ilay olona. De aveo de mboty manao sarinady hoe najanona ny fifandraisana ara-pitaterana nabakabaka amin'ny Afrique du Sud noho ny resaka volamena angamo izy ity kilalaon-jaza ohatr' zany. Tahaka an'izay koa ny tao Comore nalaina tany le olona de ny volamena de taraiky ihany. De anjarantsika zany mandinika hoe ity firenena ity ve kapsily sa kanety sa kilalaon-jaza tahaka izany e. De zay ny anairana ny vahoaka fa ny anairana ny vahoaka tsy hitrotra amin'ny endrika izay nanapotika ny firenena hatramin'izay. Zay mantsy ilay izy. Nanamafy ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM fa natao hanenjehana ireo mpitondra teo aloha ihany ny fisian'ny haute cour de justice na tsy mbola nisy aza ny asa nataony hatreto. Saika ireo mpitondra tany aloha ihany no hita ho manana antotan-taratasy eo anivon'ity fitsarana ity. Azo atao tsara ho hatrany izy ny manentsika ireo izay manana eloka amin'ny fanondrana tsokosoko ny harem-pirenena toy ny volamena eo anivon'ny haute cour de justice. Mahomby sa tsy mahomby io zay ny tokony hojeren'ny manam-pahefana amin'izao fotoana izao zany hoe ahoana ny ampiasana an'io ao anatin'ny ara-dalàna tsy atao fanenjehana ny adversaire politika fotsiny io satria hita raha mahita zao fa ny zavatra rehetra ataony zareo reo na manara-dalàna tsy mahafanarana-dalàna tsisy mandeha mihitsy any amin'ny tribunaly any tsisy na ray azy fa de mamono taloha za tsy miteny hoe aza jerevana ny zay mety adalàna nataonay taloha za tsy anisy ampiteny an'izany fa de ierahantsika malala tsy mamorona mihitsy ngamba miteny an'izany hoe jerepotsiny reto ataony reto olony reto very ny volamena ao anaty braony fanjakana very olona very ny volamena samy mangina ve any ampitan-dramasina vo hita ny volamena atsika inona zavatra atao voaviana zao nisy indray hoe vadina sénateur sy olona anankiray hafa hita marina sa tsy marina fa tsisy miteny an'zavy ohatrany hoe ny anay zany ka eo no mampieritritra ny olona hoe anao évaluation amin'ny haute cour de justice izy zao jereo ny dossier haute cour de justice fa fahatarako azy fanenjehana ny teo aloha fotsiny. Tsy aivina fa mitazona ny larana voalohany mpandray volamena avy eto Madagasikara i Dubai izay ahitana 4.7 isanjato, faharoa i Chine 2.7 isanjato ary fahatelo i Hong Kong 8.7 isanjato. Lehilehy ihany koa ny fanazavana ny fanenjehana trany ny fotony ireo mpanondrana volamena antsokosoko ireo. Izay ny mahakasika ny harem-pirenena mivoaka ny firenena fa ny fampodiana ny vola vahiny avy amin'ny fanondranana ny arena sy ny entana samihafa eto Madagasikara kosa indray. Goragora ny fomba fiasan'ny fanjakana ka samy manao izay tiandreo mpandraharaha misehatra amin'ny fanondranana entana makany velany. Ilaina hamafisina ny lalàna sy ny fanaramaso ireo mpandraharaha hatramin'ny orinasa mividy ireo harem-pirenena ampitomboana ny vola miditra, vola vahiny miditra eto amintsika hoy ny mpahay toe-karena onona sainy. Tsy voafehin'ny fanjakana ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanondranana entana makany ivelany toy ny vola fanondrana, lavanilina, kafe sy jirofo, eo ihany koa ireo vato sarobidy sy volamena hoy ny faneho-kevitry ny mpahay toe-karena Hugues Johnson. Vokatrio ambany fampidirana vola vahiny tamban'ny fanondranana. Fa matetika koa zany le mpanondrana volamena ny antony anondranana volamena dia zao hoe hividianana entana ny velany any. Dia le rapatriement de devise zany tsy tanteraka satria entana no entin-drareo aty. Matetika zany le mpandraharaha vahiny no tena manao an'izay. Mpandraharaha malagasy zany nisy tratra ihany fa misy koa le mpandraharaha dia zao hoe milaza azy ho mpandraharaha. Zany hoe ohatrany hoe entreprise sandoka zany ilay izy dia manondrana volamena izy dia any izy dia tsy hita. Dia reny olona reny zany indraindray ohatrany hoe manana visa touriste izy dia le fivoahany le volamena eo amin'ny aéroport sy anona mihitsy zany no tokony contrôlena. Ny antsika indraindray zany hoe lasa any le olona
dia mitondra volamena ohatrany hoe 5 kilao 9 kilao dia tsy hita ntsony ny alehan'le olona fa tsika zany tsy afaka manenjika azy satria tsy fantatra hoe aizany no nivarotany azy. Vaolana atolotra ity pahitoekarena ity ny fanamafisina ny fanaramaso miainga amin'ireo loharano hipoirany entana hatrany amin'ny olona na orinasa manafatra ireo vokatra any ampitan-dranomasina ahafana manamarina ny fisiany fifanakalozany entana sy ny vola. Le olona zay manondrana an'le izy tokony tena mpandraharaha ary fantatra hoe aizany misy azy aizany kontiny manana konty any velany vezatra zany. Misy fepetra zay tsy tokony ho lazainan'ny olona hoe zao le izy. Le fepetra tsy lazainan'ny olona zany tokony hoe ny polisy sy ny zandary sy ny douanier no mahafantatra azy. Le reto olona reto iza no mividy an'ireo aiza no mividy azy ary tsy maintsy fantatra hatrany amin'le mpividy azy farany le izy fa tsy hoe lasa ny Dubai fotsiny le izy. Le izy zany le mpandraraha volamena zany tsy tokony manao asa roa fa tokony rehefa manondrana volamena izy dia mpanondrana volamena ny asany. Tsy maintsy miova ny toe-tsainy. Le fanovana toe-tsainy izay dia hoe olona zay mieritreritra ny firenena ary mieritreritra koa le olona zay ielan'le volamena any satria ireny misy ristoriny ireny misy zavatra be dia be. Le mpandraharaha mihitsy zany no mila fehezina. Ho sarotra ny feny isan-dambola malagasy raha tsy misy ny politika mazava ampitomboana ny fampidiram-bola vahiny eto amintsika raha ny fanehoan-keviny hatrany. Tokony anana fahasahiana ny mpitondra hifehy ny mpandraharaha hisy ny fifanakalozana mangarahara ary alana amin'ny mety ho fampitsim-bola amin'ny endriny maro samihafa. Makasika ireo avondram-bahoaka paritra hitsinja ra-pahefana sy ny fitsinja ra-pahefana kosa indray dia mbola hisy ny fandaminana apetraka makasika ny sefokotany ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Raha nanontany ny mpanao gazety ny heviny manoloana disadisa sy fitakiana isan-karazany ny nivony fokotany amin'izao fotoana izao. Ny fokotany izay nahitana olana maro tatoato ary misy hatrany amin'ny fitsabahan'ny mpanao politika sy ny olom-boafidy sasany izay olan'izay. Tsy nanome valiteny mazava ny minisitra tompon'andraikitra raha nanontany ny mpanao gazety mahakasika ireo olana eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana. Resaka sefokotany omeko anareo manaraka ny fandaminana mikasika azy. Olona mipetraka ao anatin'ny fokotany sy olona zanaky ny fokotany no tokony ho lehiben'ny fokotany fa tsy vahiny. Olona manana fifandraisana tsara amin'ny mponina rehetra ao anivon'ny fokotany, manaja ny mangarahara, mitatitra amin'ny mponina ny zava-misy sy mitranga ao anivon'ny fokotany adidiny. Mahafantatra ny lalàna manan-kery ary mampiatra izany eo anivon'ny fiarahamonina. Olona afaka mampandroso ny fokotany misy azy, indrindra amin'ny fitantanana ary mamaha ny disadisa ao anatin'ny fokotany. Ireo rehetra ireo mitakian'ny mponina ka mahatonga azy ireo hangataka ny tokony fidianana ny sefokotany fa tsy olona hanotendrena. Valiteny tsotra ihany koa no nomeny minisitra tompon'andraikitra manoloan'izany. Tsy hoe tsy misy fandaminana apetraka amin'ny kasika sefokotany zay. Tsy vao izao no nahenona korontana sy tabataba eny anivon'ny fokotany eto amintsika noho ny tsy faneken'ny mponina izay sefokotany tendren'ny fanjakana hitantana. Tsy vao izao ihany koa no nahitana olana nitranga noho ny fijabahan'ny mpanao politika amin'ny andraikitra sahan'ny sefokotany. Raha tiana nisy ny fanatsarana sy ny fampandehanan-draharaha ho antoky ny fampandrosoana eny anivon'ny fokotany, tsy maintsy ary tokony halamina ireo disadisa isan-karazany mitranga ireo. Ao anatin'izay resaka vondram-bahoaka hitsinja ra-pahefana sy ny fampandehanana azy izay hatrany fa eny anivon'ny komuna kosa indray. Komuna miisa 700 amina faritra miisa 7 no hanomboana ny tetikasa Prodigie. Olona manodidina ny 10 hetsy sy 1 tapitrisa no kendrena azo kopisika rapanondrom-pirenena amin'ireo komuna ireo amin'ny alalan'ity tetikasa ity. Gaëtan Andriatsilavo. Tsy maintsy irosoana ny fametrahana famantarana tokana na ny identifiant unique izay miainga amin'ny soram-piakonana eny anivon'ny fokotany, komuna sy ny distrika. Amin'ny alalan'ny tetikasa Prodigie izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola no anatanterahana izany. Komuna miisa 700 anatin'ny faritra 7 eto Madagasikara no hanomboana azy ka ho avaosina ny fitantanana ny soram-piakonana sy ny karapanondrom-pirenena. En fait, ça demande une simplification, c'est allègement des procédures aussi, parce que c'est un affaire qu'on a fait ça, karapanondro sy ny soram-piakonana zany. Sady misy renforcement de capacité koa zany tsy maintsy jerevana amin'le olona mpandray andraikitra sy mpanao an'ireny asa ireny dia misy koa ny modernisation ny birao mihitsy mametraka standard tsika manara-penitra ny birao ny soram-piankonana ray amanontolo sy ny resaka famoahana ny karapanondro sy ny momba zay identité zany. Dia anatin'izany standardisation zany tsika no mieritreritra ny inona daholo ny équipement, misy équipement technique dia misy équipement technologique zay atao incluant zany ao anatiny ao koa ny resaka ny énergie
ny électrification sy ny connectivité ny entité reo. tsy ho an'ny commune sy ny fokotany ihany, tafiditra anatin'ny tetikasa ihany koa ny CSB sy ny fitsarana ambaratonga voalohany. Ny première année atsika dia à peu près 1,5 million de malagasy no ciblena zany amin'ny site pilote. Dia aveo tsika mitatra tsikelikely fa minimum zany d'ici 2 ans et 2 ans 3 mois eo 5 millions de malagasy nefa tsy maintsy manana numéro d'identifiant unique. Natomboka androany ary farana rapitso ny atrikasa ny antsoinareo préfet sy ny lehiben'ny distrika manerana ny nosy. Atrikasa izay natao fampahafantarana ny andraikitra sy ny asa manandrifiny tsirairay avy amin'ity tetikasa prodigie ity. Tanjona hatrany ny hanomezana kopia sy karapanondrom-pirenena maimai-pona ho an'ny olo-pirenena feno 20 taona noho ny mihoatra. Ny ponina amin'ireo commune misy 5,9 manerana ny nosy, izay mbola maro ny tsy manana kopia sy karapanondrom-pirenena amin'izao fotoana. Fifandraisany Madagasikara amin'ny any ivelany kosa indray dia tsy miandanina amin'ny iza na iza ary misokatra amin'ny firenena rehetra vonona ny tondra fampandrosoan'i Madagasikara. Manoloana ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena izay no nasongadina minisitry ny raharaham-bahiny nandritra ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity. Ho fampidina ny volamena giazy ny Afrika Atsimo kosa indray ho amafisina bebe kokoa ny fifandraisana amin'ny samby firenena afrikanina. Ho minisitra tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Amirana Clara. Tsy manana firenena ho fahavalo i Madagasikara, ho ministry ny raharaham-bahiny androany fa ny fantrana ny fahasombany tontolo iainana ny tsy fanjarian-tsakafo ireo no fahavalony. Hatreto tsy misy firenena iandaniny i Madagasikara ary misokatra amin'ny rehetra izay vonona hiara-iasa isika. Tsy miandany na amin'izana amin'izy Madagasikara. Izay aloha tena foto-kevi-dehibe amin'izao fotoana izao tsy izay lafy ny ideolojika izay intsony ilazana hoe tsy miandany na amin'izana amin'izy Madagasikara no naniezana. Fa eo amin'ny lafiny kosa hoe fijerena ny tombotsoa Madagasikara. Izay no heverina fa tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Inona moa ny tombotsoa Madagasikara? Tsy ny fijerena ve hoe iza amin'ireo firenena matanjaka na ny firenena izay eto amin'ny continent afrikanina no afaka miarapia Madagasikara. Etsakilany mila amafisina ny fifandraisana amin'ireo firenena afrikanina hoy ny ministra. Ilaina araka izany ny fanohanan'ny Madagasikara ireo firenena nady eto Afrika. Mitoy ihany koa raha ny fanazavana ny fifampiresahana mahakasika ny fampodiana ireo volamena tratra tao Afrika Atsimo. Ny somary malena kely amin'izao fotoana izao dia misy ataontsika hoe inisiativa izay tsy voaresaka tany aloha kanefa dia miseho hatrany misy document, misy dossier vaovao entin'ny zareo avocat ny izy débat zay tanana vonjimaika zany any Afrika Atsimo any dia malailabele satria amin'ny lafiny fitsarana dia lasa voatery misy fandinena manokana zany ny document vaovao zay hoentindre. Tiako lazaina zany dia hoe misy ny lafiny fandaminana ara-politika ny toerana sy ny fifandraisana amintsika malagasy, misy koa nefa ny lafiny hoe lalàna fanajana lalàna zay lalàna velona ny Afrika Atsimo. Tsy aivina, vao tselo nisy ny lahatsoratra an-gazety nilaza fa diso fanantenana ny firenena Amerikanina tamin'ny fahitana fa tsy niandany i Madagasikara raha nanameloka ny fanafiana nataon'ny Rosiana ny vondrona iraisan'ny pirenena araka ny fanio-kevitry ny masevo Amerikanina miasa sy monina eto amintsika. Fa toy ny farindrian'ny sambo MS Francia teo anelanelana Ndragaza sy Antsiraka Sony Ranivongo izay nahafatesana olona mahery ny 20 ny volana Desambra ny taondasa ny fisian'ny fifamezivezena be nataon'olona tao anatin'ny sambo izay nitondra mpandeha mahery ny 50 no nahatonga ny farindriany raha ny fanadiadina nataony teo anivony APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale amin'izao fotoana no amafisina avokoa ny fepetra iarovan'ireo olona rehetra mampiasa ny fitaterana an-dranomasina hoy ny tale jeneraly ny APMF Nela Ranevson.
Efa voamarina ankehitriny ny antony nahatonga ny firendrian'ny sambo MS Francia tamin'ny volana desambra 2024 tao feno Rivest izay hinamozana ain'olona manodidina ny 320. Ny volana aprily lasa teo no navita ny fanadihadiana mahakasika ny antony nahatonga ny loza ny APMF na ny Agence Portuaire Maritime et Fluviale. Hita tamin'izany fa tsy ny fahamaron'ny olona no nahatonga ny loza fa ny fivezivezen'ny olona tao anatin'ny sambo ary nanampizany ihany koa ny faharatsian'ny toetrandro raha ny nambara ny taré général ny APMF. Natadidy mantsika dia hoe tany amin'ny Romaraina tany zany ny sambo no niainga avy ao Tanambe zany. Ary taty amin'ny enina taty zany dia nanomboka niakatra ny hafanana ary satria niposaka ny masoandro dia ireo olona zany tao anatin'ilay calme no ny se déplacer satria nisy zany ny zay hafanana zay dia ny se déplacer ka niteraka zany n'ilay déplacement de poids ary niteraka n'ilay antsoina hoe déséquilibre zany teo amin'ny sambo ary natonga azy ny chaviré. Zay zany amin'ny ankapobeny ny ataoko hoe résultat ny fanadihadiana natao. Aorian'izany namafisina ny fanentanana ireo olona rehetra mampiasa ny ranomasina izay nataony teo anivon'ny APMF izay niompana tamin'ny fepetra tsy maintsy arahin'ny sambo rehefa eo am-pianganana. Voakasika izany ny tompon'ny sambo, ny mpanamory ary ny mpandihy. Teo ihany koa ny fanamafisana ny fepetra maro iarovana ireo mpandihy. Recommandation faharoa indray kosa dia mahakasika ny ataoko hoe ny fanamafisana ny fitsirihana zany an'ireo sambo any amin'ireny faritra izay nitrangano loza matetika ireny. Ao anatin'izay moa zany dia misy ny fanamafisana visite de partance zany hoe eo am-piangana. Misy ihany koa ny fanamafisana ny lafiny ataontsika hoe ny visite de sécurité annuelle ho an'ireo sambo. Nizara roa ny asa natao taorian'ny loza nitranga tamin'ilay sambo MS Francia ary nizara mazava tsara ny anjara andraikitry ny APMF sy ny fitsarana ka ny fitsarana no nisana ny fitsarana ireo olona voaroaroy tamin'ny rara Francia. Ny mahakasika ny fijerevana ny antony nampisin'ny loza kosa no anjara andraikitry ny APMF ka amin'izao misy ny fanatsarana ny lafony vonjena, ny vonjovony, ao ny fanamafisana ny fivezivezen'ny sambo, ao ihany koa ny fanatsarana ny rafitra mahakasika ny vonjena sy ny fanatsarana ny lafony ara-pitaovana. Namafisina ao amin'ny faritra Analanjerofo ny fitsirihana manokana an'ireo sambo mivezivezy any an-toerana ijerevana ireo mahafeno ny fenitra ary andraisana fepetra izay tsy mahafeno izany. Iverenantsika ny vaovao manodidina ny fampandrosoana ny eny fotin'izay tokony fototra amin'ireo antotanisa sy antotan-kevitra. Miainga avy ny fotin'ireo foto-dravitra sampam-pandrosoana apetraka eto amin'ny firenena amalo ny volan'ny vahoaka. Tsy arak'izay ankilan'ny zava-misy indraindray hoy teo anivony Instat. Tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy ny antotanisa eto amintsika fa ny fahalalana ankapobeny matetika no mahazatra ny tompona andraikitra hoy ny tale général ny Institut National de la Statistique na ny Instat. Vokatra io misy amin'ireo foto-dravitra samiorina no tsy miasa araka ny tokony ho izy noho izany tsy mamaly ny filan'ny vahoaka. Ny tanjony fampahafantarana ny vokatra avoakan'ny Instat ohatran'izao moa dia mba hahafahantsika rehetra tsirairay avy na parlementaire anao na mpitondra fanjakana anao na société civile anao mba hahafahantsika mahafantatra hoe inona marina moa ny zava-misy eny anivon'ny société misy antsika. Fa hatraiza moa le fahafantarantsika zay mety amin'ny toerana sy zay zavatra manodidina antsika ihany no hahafahantsika miteny an'izay. Ny tanjona tsy zay. Raha hiteny amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ianao dia tokony antotanisa zay azo avy amin'ny vahoaka manontolo no hilazanao an'izay. Raha ohatra ka handray décision anao, handray action tokony ho raisina, tokony basé amin'ny fahafantaranao amin'ny situation d'ensemble no tokony hitondranao azy. Ahitana taratra amin'izay tsy fanaovan'ny mpitondra ny fandimby ho laharam-pahamehana ny antotanisa izay ny teti-pola atokana ho an'ny Instat. Tsy ampy anatanterahana ny fanadihadiana nasionaly ny vola avy amin'ny fanjakana. Ho an'ny RGPH 3, ireo mpiara-mombon'antoka ara-bola sy ara-teknika no niantoka ny ampahany betsaka tamin'ny fanatanterahana izany.
ny rarina zany de hoe reto ny antotanisa izay amin'ny anaran'ny vahoaka izay amin'ny anaran'ntsika rehetra no itondrana azy ny amin'ny ankapobeny zany anoany amin'ny 35 millions de dollars no natanterahana azy ny ankabetsahana zay moa de ny mpiaramombonantoka amitsika no ny antoka azy ny fandanina andavanandro ohatrany hoe ny piasa zay ato amin'ny staty nandray anjara aminy no nantoan'ny fanjakana nisy koa anjara vitsivitsy eo amin'ny 300 000 dollars par an moa no vinavinaina hoe alohan'ny fanjakana amin'izay nanantanterahana any RGPH 3 zay. Raha ny fanazavana hatrany tokony atao laharam-pahamehana ny fanavaozana ireo antotan-kevitra sy antotanisa amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Misy amin'ireo tarimarika eo anivon'ny Instat nefa tany amin'ny 15 taona lasa ary tombatombana no ampiasain'ireo tompon'andraikitra hatramin'izao. Tonga ato anatin'ny fotoana ndoka isika zao any mahakasika ny rodobe izay ataony mivondrony taxi moto ho an'ny rampitso io ihany koa mahakasika ny tambazotra mpanao trafika na rongony sary mpitandro ny filaminana Tanozobe rehefa avy eo no anaratsika izay. Makua Entertainment et JR Prod vous présentent Makua Tour 2022, le dimanche 30 octobre au Palais des Sports Mamas. Un spectacle inédit hors du commun avec Shine, Denise, Jasmine, Boy Black, Dalvis, Shadowbanks, Lion Hill et Eljo. Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace. Sponsor officiel, Telma. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Mamena ny arabatra ny tomboko lasia tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isan-taratsika izay. Anatanteraka rodobe ny avondrony taxi moto eto Madagasikara na ny VMTM rahampitso ny mpitarika ny fikambanana tamin'ity androany ity tanjona ny siny fampafantarana bebe kokoa ireo mpikambana ao anatin'ity vondrona VMTM ity. Daniela Mino Arso. Manoloana ny trangana fisolokina ataon'ireo mpisandoka ho taxi moto eto Andrenivohitra, anatanteraka diabe ny fondron'ny taxi moto rahampitso ho fampifondronana ireo mpikambana, fa ihany koa anairana ny tompon'andraikitra amin'ny fangatahana izy ireo ny fahazahon-dalana isehatra amin'ny fitaterana eto Antananarivo. Kasika ny hetsika izay ho ataona ihany dia tsara manipika an'izay androany. Atao izay fampifondronana, ampafantarina ny rehetra ihany koa fa iray ihany tsika ireo ny taxi moto tsy samihafa fa anankiray ihany. Izany moa dia anentanana ny mpisehatra rehetra isaky ny pista tsirairay avy. Izany hoe misy toromarika ihany koa izany eny amin'ny pista eny ho an'ny chef de piste rehetra.
entanina nareo entany daholo ny ekipa rehetra izay tarisinareo eo zany fotoana am'raika amby folo io zany zay sy tonga eny dia misy fepetra ho raisina tandrifo manaraka an'izay tsy tokony izy taxi moto mijanona raha pitso fa miaraka manao diabe miaraka amin'ny VMTM daholo entsika mandinika hoe ty le rafitra dia iny rafitra iny zany no arahany mpisihatra isaky ny pista rehetra indrindra fa ny VMTM zany. Isan'ny paikady apetraka hoy ireo mpikambana ao anatin'ny fivandronan'ny mpanao taxi moto eto Madagasikara na ny VMTM ny fampanaran-dalàna ireo mpikambana fa ihany koa ny fametrahana famantarana manokana hiavahana amin'ireo mpisandoka. Ho an'ny taxi moto manokana zany ny resaka hoe aiza ho aiza ny lamina rehetrarehetra apetraka voalohany zany ny lamina taxi moto aloha eto dia efa manana ny hoe tanjona zany vina ao amin'ny resaka hoe ray ny resaka lalàna aloha zany mbola tsy misy ny resaka lalàna eto amintsika ho an'ny moto na amin'ny taxi moto fa kosa izay ny tanjona zany fa rehefa mba mivaly ara-dalàna kosa ilay izy afaka mametraka ny tanjona sy le vinanasanay zany mba hisina zany hoe laminasa tsara milamina eny amin'ny toeram-piasana ny resaka hoe fiahiahiny mpanjifa indrindraindrindra any amin'ny resaka ohatra hoe mety isin'ny halatra na mety resaka isin'ny fisolokiana ihany koa dia misy laminasa zany apetraky ny taxi moto izay atao anatin'ny fitantanana zany misy fomba fiasa metrahana ihanazy zany amin'izay fotoana izay. Efa nahazo alalana tamin'ny prefet Antananarivo ny hetsika ataon'ny VMTM rampitso isoroana no mety ho fanelingelena ny fifamoivoizana raha ny fanazavana. Anomboka amin'ny 1:10 ora izany iainga eo anosy zato hatrany bypass. Andrasana ny fankataovana ny lalàna mikasika ny fahafandro taxi moto mitatitra mpandeha eto Andrenivohitra. Tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia niatra nanomboka tamin'ny ity volana ity ny fampidirana ny karamandrom-piantena ny mpandrara azy-piasa eo anivon'ny Université Ankatso ao anatin'ny tedi-bola mpanjakana antenaina ny fitohizan'izay fepetra izay ora mpiasan'ny université tsy iverena ny olana amin'ny resaka fisitrahana ny karama. Anjara ndraikitry ny sendika sy ny komito no mandrindra ny olana manodidin'izay fanampanazavana. Araka le 20 zany ny daty menanay dia tena nitotona sabotsy 20 mihitsy zany ny nivoaka ny virement bancaire rehetrarehetra dia omaly alatsinainy 22 nivoaka ny bonne de caisse ka ny antenina eto dia manantena ary mino izahay fa mba tsy iovaova intsony ny fandraisan'ny PATN université vola fa mba ho daty fixe araka ny fanarahana tamin'ny tokony meny ministère hoe mangataka daty fixe anareo dia omena daty fixe miaraka amin'ny mpandray budget général rehetrarehetra. Misy tsara ho fantatra manana ny CA izahay eto anivon'ny université manana ihany koa izay ny syndicat dia ankininay amin'ireo CA sy ny syndicat ireo misy koa zany ny komité izay najoro komité ad hoc najoro manokana izy ireo ifampirarahana mazay azo ilazana azy amin'ireo tompona andraikitra tokony makasika ny resaka hoe fahatapahan'ny rubrika sasantsasany tao anatin'ny budget autonome nakany amin'ny budget général dia ankinina amin'izareo indreo zany makasika an'izay. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia mahatsiaro sahirana manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovam-pampianarana sy ny maro hafa ireo ray aman-dreny mampianajanaka amin'izao ankatoky ny fampidirana mpianatra izao. Eo ihany koa ny fiakarany sara mpisoratana anarana betsaka araka izany ireo mpianatra mety tsy sitraka fitaovam-pianarana ara-dalàna sy alan-daharana manoloan'izay. Mitoy ankehitriny ny fanatanterahana ny hetsika ara-tsosialy famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-maingana ny VMMM. Nisitraka izany ho an'ny androany ny boriboritany fahatelo ato anatin'ny komina Antananarivo renivohitra. Mirary ary tsara kalitao ny fitaovam-pianarana ho an-tsena ny VMMM antony nanosika ireo ray aman-dreny tonga nanjifa nandritra izany raha ny fanazavana. Nenazy ao fony cahier ihany dia crayon de couleur dia stylo izay ny fidiko teo. Misy mpiara-miasa aminay dia efa na omaly dia efa na plasy izy dia mandalo. Le sarany mirary tena tadiavin'le ray aman-dreny mihitsy le ohatran'izao satria fiainana izao efa lafo. Zara raha mba nisy nahita mora ohatran'izao. Zanako anankiroa zany ny anahy eto dia cahier ny fidiko dia stylo. Karakaraiko zany sisa zao dia cartable sisa ny anahy zany sisa tavela. Raha nisy tady dia mety ny vidy koa. Misaotra betsaka amin'ny VMMM dia mirary hoe mbo hito le zavatra ataony zareo ohatran'izao. Nandalo ako dia nahita dia tonga dia vatsy. Efa njerijery fa tena enjakenjana ny vidin'entana eny an-tsena dia soa fa nandalo nahita dia mirary ny vidiny.
Tanjona ho an'ny VMM ny anamaivana sy anampireo ray aman-dreny hampiditra an'izany any an-tsekoly amin'ny alalan'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ary nambaran'ny tompon'andraikitra. Nanomboka tamin'ny herinandro ty zany dia niditra teto Antananarivo renivohitra fikambanam-behivavy malagasy miaramiainga nivarotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra. Dia omaly alatsinainy dia teny Ambohimanarina 6e arrondissement. Androany indray zany izay hitantsika izao dia eto Besarety 3e arrondissement. Ny angalana anazy any Mpamongady ihany no amidiananay azy an'ireo mpanjifa dia ireo ray aman-dreny mpianatra izay tena hita fa sahirana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia manampy ary miezaka mihitsy izay manampy ireo ray aman-dreny. Hitantsika amin'izany ny filaharana an'izy teo dia tena hoe nilahatra ny olona dia tena hoe velom-panantenana ny olona ohatr'izao no tokony ataon'ny olona rehetra zany manampy ny ray aman-dreny satria raha ny fanontaniana sy ny fisaorana ataon'ireo ray aman-dreny dia tena hoe afaka ny fahasarana zareo tsy mandeha bus tsony zareo mandeha makany Analakely Tsary lalàna fa tonga dia izay ny midiny aty fotony. Ito ny Andravoango ho an'ny Rampitso Alarobia antsika famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sahany ny fikambanana vehivavy malagasy miaramiainga. Makasika ny tsena VMM izay natao teny anivo ny boriboritany fahatelo ho an'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity ny sary narahantsika teo iny ialana tsiny noho izay fifamadiany sary izay mihinam-bary aza hono misy loka fa ity kosa ny makasika ny fanadiadiana makasika ny fampidirana mpianatra ao anaty izao fiatrehana ny fampidirana mpianatra izao. Mahatsiaro sahirana manoloana ny fiakaran'ny vidiny fitaovam-pianarana sy mafy roa hafa ireo aman-dreny mampianajanaka amin'izao akatoko ny fampidirana mpianatra izao. Io ihany koa ny fiakarany sara mpisoratana anarana betsaka araka izany ireo mpianatra mety tsy sitraka fitaovam-pianarana ara-dalàna sy hiala andaharana manoloan'izay. Nahitana fiakarany avokoa ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ny mponina. Isan'izany ireo fitaovam-pianarana ilain'ny ankizy hatrehina ny fidiran'ny mpianatra. Eo ihany koa ny fiakarany ireo sara mpisoratana anarana hiditra an-tsekoly na eny amin'ny sekolim-panjakana na eny amin'ny sekoly tsy miankina. Betsaka araka izany ireo mpianatra mety tsy sitraka fitaovam-pianarana ara-dalàna sy hiditra an-tsekoly. Enjakendrana aloha ilay izy zany amin'izao hoe taona izao raha hitako ato amin'ny 5 alina. Dia izao niakatra 10 arivo sy 7 alina. Efa tena nisontra dia tena nisontra mihitsy. Asa avoena zany tamin'ny herintaona tena tsy vita aloha sarotra mandainga fa izay vola kely izay mamiditra siana zany dia eo zany ianao dia afahanao mividy siana dia tsy voatery tonga tsy tonga zany dia hoe mividy indray maka fa tsy mety rehefa misy vola kely ihany zany dia vidiana tsikelikely. Sarotra araka izany fampidirana ireo mpianatra raha ny fanazavana ireo ray aman-dreny. Niakatra ho 3 alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary ny sara mpisoratana anarana ho an'ireo sekolim-panjakana raha ny EPP. Mahatratra 9 alina ariary ka hatramin'ny 7 alina ariary kosa izany ho an'ny CEG. Tena sarotra be ilay fiainana. Tena sarotra. Ray aman-dreny tsy afaka manaraka tena. Dia karama zany na ampitomboina vava fa tsy vitaka mara-dalàna. Fa dia tara dia ilay fiainana nefa ny ankizy tsy azo atao amin'ny fahatarana raha tia mampandrosoana. Dia izay zany mangataka mihitsy mba hijerena manokana ilay fomba fampianarana sy mpianatra. Fampianarana mahatonena satria any zezaka ray aman-dreny. Izay zavatra rehetra ataony dia ho an'ilay mpianatra dia ho an'ilay zanaka. Efa ny amin'izao fahafahana manana izao tsisy fahafahana ray aman-dreny. Hatreto fitarainana ny voarainy anivon'ny fiarahamonina raha ny fampidirana ny mpianatra no resana. Izay sekoly mora kokoa ny ekolazy, izay fitaovam-pianarana ambany vidiny kokoa noho ny hafa, ireo amin'ny ankapobeny no ao an-tsain'ireo ray aman-dreny. Tsy misy intsony ny fikatsahana ny tsara kalitao sy mahafen'ny fepetra-takiana hampirisika ny ankizy hianatra, tranga izay mampametraka ny ahy manoloana ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Fa hiazo any taolany andro vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Omena sehatra bebe kokoa ireo tanora mpandrarana an-toerana ahafahana mampivoatra ny fatra sy ny fandrarana ao an-toerana hoy ny mpafana ny fivondrona ny mpandrarà ao amin'ny fatra Anosy na izany na tsy izany tokony hifanaraka amin'ny ezaka tiana hotratrarina ny fahafahana mifandray amin'ny fatra hafa sy ny filaminana Gaeton Andriaka Tsilavo. Takina ny arovana ireo arena maro isan-karazany ka hiatitra amin'ny mponina ny fampandrosoana hoy ireo mpandrarà ao Tolanyaro izay mivondrona anaty fikambanana. Tanjona anatin'izany ny sy ny fiarahamientana sy ny fanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora mpandrarà sy ireo vao hisehatra ao anatin'izany. Araka izany natolotra ny tanora mpandrarà ao an-toerana ny fitantanana ny fikambanana. Mba hiaro indrindrandrindra ny tombotsoa ny fandrarahana aty amin'ny faritra satria azadiny be da be ny mpandrarà aty. Ary isokatra amin'izao tontolo izao ity faritra ity
indrindra ndresahana teo ny fanamboarandalana isatsokajina satria ny lalana ny tena hoe avokavoky ny fampandrosoana ny fisian'ny lalana dikan'izay misy ny firoborobona ara-toekarena izay indrindra no nahatonga ny mpandraharaha eto atoerana vondrona nanamafy izay fivondronan'izay na dia efa nisy ara teo aloha anoy ny asa efa vita teo aloha andre matofoloha amboninahitra anatsara ny izany ihany koa ary hivondrona trany mba ho fambandrosoana ny rehetra ho tombontsoa ombonana no tena hokatsana atao anatin'ny fivipafa. Isany angatany ireo mpandraharaha ao an-toerana ny anatanterahany mpitondra fanjakana ireo tetikasa nampanantenana ny mponina. Isan'izany ny fanatarana ny lalana ahafahan'ny faritra mifandray amin'ireo faritra hafa ampivoatra ny toe-karena. Angatany izy ireo nisy ny filaminana eo anivon'ny fiarahamonina ary indrindra ny filaminana amin'ny fandraharahana sy ny fampiasana vola. Ny taona 2012 tsy ahivina no natsangana tao toalanyaro ny fikambanan'ny mpandraharaha ao amin'ny faritra Anosy. Tanora sy ny fandraharana zay fa rehefa tsy ampy ny fanohanana amin'ny sehatra ny fandraharana sy ny famoronana asa dia tafajoboka anatin'ny fidorohana zava-mahadomelona ny tanora. Raha ity fanadiadiana manaraka ity, lehilahy iray azo Anosobe no sarony mpitandro ny filaminana niaraka tamina rongony. 7 kilao taoriany antso nataona olona tsara sitrapo. Ny rongony sy ny zava-mahadomelona izay efa miparitaka ao Anosobe raha ny fanazavana ary betsaka ireo tanora miroboka amin'ny fifohana sy ny fidorohan'izany. Gaeton Andriatsilavo. Tovolahy iray avy eo amin'ny port Ankify niditra tao Nosibe no saron'ny polisy pirenena teo amin'ny port Herville. Nitondra rongony 530 paquet, milanja 7 kilao. Ankoatra ny paikady sy ny fomba fiasa vaovao napetraky ny mpitandro filaminana, efa samy antso sy manome vaovao marim-potitra sy ara-potoana ny vahoaka ao an-toerana, indrindra ny resaka zava-mahadomelona, izay efa manimba ny tanora. Efa maro ireo tanora voaherotreriny, lasa adala ary koa miteraka tsy fandrimpahalemana eo anivon'ny fiarahamonina ny rongony. Nataony velam-pandrika niaraka amin'ny polisy mpora dia nosavana io lehilahy io dia tratra araka ny teneniko teo io rongony zay misy fonosana 530. Eto zany dia isorana be da be ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanomezana vaovao ary izay nefa iangaviana ny vahoaka matetika mihitsy hoe mba hisy fandrimpahalemana eto tampon-tanàna Anosibe dia mangataka fiaraha-miasa ny mpitandro filaminana ka dia isorana ny olona tsara sitrapoa nanome an'izao renseignement mba nafahanay misambotra ny olona. Eto koa dia manentana antsika ray aman-dreny rehetrarehetra rongatra be zany ny olona mpivarotra ny rongony io ka dia entanitsika mba hiara-iasa ampitandro filaminana hanome vaovao araka ny teneniko teo mba ahafahantsika miaro ny zanatsika tsy ho tonga amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Eo ampiandrasana ny fanomezan-dalana avy amin'ny fitsarana ahafahana mandoro ireo rongony tratra ireo, mitoy ny famotorana lalindalina kokoa ataon'ny polisy pirenena ahafantarana izay miara-miasa amin'ity tovolahy ity. Tafiditra anatin'izany ireo mpivarotra, ireo mpividy, ny mpamokatra ary indrindra ny mpitatitra. No atevenina ihany koa ny polisy ao an-toerana ny fanaraha-maso eny amin'ny port ka tsy maintsy savaina avokoa izay rehetra mampiaya. Tsy ny ao Anosibe ihany, miparitaka ny rongony sy ny zava-mahadomelona eto amintsika amin'izao fotoana. Vaomaly ohatra, lehilahy miisa 3 ao Mandraka namboly zanaka rongony miisa 700 fototra no tratehaky ny mpitandro filaminana ka ny 10 fototra efa naniry tamin'ny tany raha mbola tao anaty sase kosa ny pepinière 300 isa izay milanja 30 kilao. Raha ny fanazavana, samy monina ao Mandraka avokoa ireo olona 3 tratra ireo ary mpamatsy rongony jiolahy mpamaky trano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena miantso ny endrena manampahaizana manoka ny Donald Trump taorian'ny fisavana natao. Ny trano fonena ny tao Mar-a-Lago Florida ity manampahaizana ity izay anao ny fanadiadiana makasika ireo antota taratasy tratra ny FBI taorian'ny fisavana antota taratasy tsy ambaratelo ny Maison Blanche ity hita tao an-trano fonena ny filohan'ny pirenena Amerikana teo aloha ity ho ny fanazavan'ny FBI. Donald Trump n'entend pas faciliter la tâche des autorités fédérales. Tsy hanamora ny asan'ny FBI Donald Trump ary sahy mampiseho izany ity farany. Taorian'ny fikarohana izay nataony trano fonina ny tao Mar-a-Lago izay nataony FBI hatrany, nametraka ity antota taratasy ity ho an'ireo tompona andraikitry ny lalàna tao Florida i Donald Trump. Ity taratasy ity izay ahitana fangatahana maro samihafa. Isany amin'izany ny fanendrena manampahaizana manokana tsy miankina. Ity farany izay anao fanadihadiana mikasika ireo taratasy nosamborina tao an-tranony ary ametraka raha toka ho ampiasaina ao anatin'ny fanadihadiana anamelohana azy ny taratasy.
raha nambaran'ny lantsoratra an-gazety New York Times any an-toerana nanangona antota taratasy mihoatra ny 300 tao Mar-a-Lago ny filoham-pirenena Amerikana teo aloha. Etsy ankilany, matoky tanteraka ireo pomba sy mpanaradian'i Donald Trump, miasa ho an'ny fanjakana demokraty ny FBI hoy izy ireo. Nisy araka izany ny fihetsiketsehana izay nataon'ireto mpanaradia ireto teo alohan'ny biraon'ny polisy FBI any antsinanan'ny fireneny. Taon'izao anonganana ny FBI, mila zavatra tsara kokoa sady mandray andraikitra izahay. Ny zavatra mampalahelo indrindra amin'ny ataon'ny FBI dia ny fomba fiasany. Nanomboka tamin'ny alan'ny Donald Trump ny fanjakana, voaroroy sy voatondro tamin'ny raharaham-pitsarana maro samihafa ny tenany, indrindra tamin'ny anjara asany nandritra ny hetsika tao amin'ny Capitole ny volana janoary 2024 lasa teo. En janvier 2021. Izay ihany koa no entintsika mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ankasitrahana trany ianao ny safidy ny fahitalavitra kolo ary mbola anasananao tsy saraka aminay hatrany. Horonan-tsary entina aminao rehefa avy eo hanté par 16X, horonan-tsary mampetsi-po misy tantaram-pitiavana kely ary mampitokaiky ihany koa izy io ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ary mazofa finaretana ary veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.